Amin'ny fifandraisana amin'ny firenena vahiny kosa indray ny fivoriana tampony roa lehibe Madagasikara ao anatin'ny telo volana farany amin'ny taona 2024 ity. Mandeha ny fiomanana rehetra amin'izany araka ny nambaran'ny ministry raharaham-bahiny androany tetsy amin'ny ministeran'ny raharaham-bahiny indrindra tetsy Anosy. Miroso ny fiomanana rehetra mifandraisana amin'ny fivoriana tampony Komeza izay ataony volana Oktobra izao ary frankofônia amin'ny volana Novambra hoy ny lehibe amin'ny diplomasia malagasy Ramatoa Beatrice Talama. Araka ny fanazavana netony dia efa marobe ny filoham-pirenena nanamafy ny fahatongavana eto Madagasikara. Anisan'izany ny filoha Vietnamiana Tran Dai Quang. Frankofônia efa miomana antsika hitantsika tsara angamba fa marobe ny olona tonga eto iraky ny firenena matony firenena maniraka an'ireny olona reny midika izany fa ho tonga le filoham-pirenena ary efa mihoatra ny asasa manila mahery tsika amin'izao fotoana izao ny olona ny filoham-pirenena mamaly ho tonga eto amintsika na ny olona tsy nandeha ohatra ny président Vietnam ohatra 2020 taona tsy niatrika ny sommet frankofônia fa ny vice président foana ny mandeha dia ho tonga eto Madagasikara izy ary amin'ny Komeza dia ho tonga eto Madagasikara koa ny Rwanda, Swaziland sy ireo filoham-pirenena membre ny Komeza rehetra satria fantatsika fa afaka ray volana dia hanao ny sommet ny Komeza itsika. Vonona ny rehetra ary tena itsika rehetra nareo mpanao gazety ny vahoaka malagasy ny rehetra dia tompona andraikitra ny atafitan'izany sommet izany fa tsy any fitondrana irery izany. Tafiditra amin'ny fiomanana fiatrehana fivorian'ny frankofônia ny Somalie valo septembre ny fivoriana ny rahandreo délégation ny firenena amin'ny teny frantsay manana maso ivo eto Madagasikara niaraka tamin'ny tompona andraikitry ny raharaham-bahiny malagasy. Fotoana izay nijerena ny dingana vita ny fanomanana ny feonana tamin'ny frankofônia izay ataony 2020 sy 7 Novambra 2024.